Ie. Angamba aloha tiako mariana kely atao hoe alohan'ny resahana an'izay hoe zay zany efa niezaka ny hoe nitambatra foana dia miaraka foana zany dia efa misy ohatran'ny hoe fotodrafitrasa kely moa zany raha hoe azo lazaina zany napetrakay dia atomboka anay amin'ny tournée nationale le izy any Majunga moa zany dans 2 semaines amin'ny le 5 octobre io no hanomboka ny tournée voalohany dia avy eo mitatra ihany ary aplazana manaraka foana hoe rovina iny dia eo moa fanaovana clip ny famoahana hira vaovao efa ao anaty listra daholo dia miandry fotoana amoahana an'izay fotsiny. Gamba aloha mety hoe iaraha malala fa ny olana le zay mbola hoe tanora zany mbola zaza daholo dia ohatran'ny hoe sarotsarotry hoe satria sady mampivady an'le fianarana amin'le carrière artistique koa moa zany dia sarotra be zay zavatra zay fa izahana atao foana satria efa natomboka le izy ary tiana itoizana foana. Zay aloha zany teo amin'ny nanaovana ny album iny satria moa zany mianatra amin'ny maraina dia nefa tian'le zavatra tsara ho ampakafy dia iny le amin'ny alina iny zay no miezaka manao an'le hira ary tena misy hoe manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 maraina ao amin'ny studio foana niezaka ny manoratra ny hira sy ny sisa dia ny weekend mamono andro mihitsy fa dia manao an'io album foana dia ohatrohatr'izay zany sarotra be mampivady an'le izy fa izahana atao foana dia indraindray ary tsy maintsy manapaka kely any ampianarana dia any amin'ny studio ny mianatranatra ny lesona sy ny sisa fa vita foana. Hatramin'izay moa zany le tao amin'ny télé-ravavy Viva miaraka teo foana zay dia zareo moa zany satria fa nisengagé hoe hanao producteur en G5 dia tao zany mivoaka ny vola sy ny sisa fa amin'izao satria moa zany zay amin'izao azo lazaina hoe autoprod pour le moment miaratsiny amin'le teny vahiny kely tafiditra anatiny fa zay foana zany no niezaka hoe bon efa nisy fond kely sy ny sisa dia iny no entina anaovana zavatra amin'izao ohatra io tournée io zao le hoe atomboka any Majunga io dia avy aty aminay foana zao no nanaovana an'io fa tsy hoe kadona mampiavaka anay moa zany ohatrany hoe misy tonga dia raisinay hoe kadona G5 satria le izy ho an'olona rehetrarehetra mbola vita zany artiste raha hoe teto amintsika mitafiditra tao anatin'izany hoe mahafehy gadona rehetrarehetra zany fa ny anarana le izy forcena tafiditra tao anaty ary lasa miara-miaina aminay isan'andro dia tafiditra tao anatinay dia mahavita mamoy gadona marobe zany zay. Contrat tao amin'ny Vivant roa taona fa hoe tapitra zany le album dia maleo tena amin'izay G5 kanefa moa iny le fa nazavaina anareo teo hoe tsy mamono andro mihitsy zany zay fa miezaka foana manao an'le izy dia teo koa moa zany hoe tonga dia niara-niasa tamin'ny tany ivelany nanao an'le album sy ny sisa dia tapitra lokely an'le fotoana ny fanarahana moa zany le album dia fampiresaka teo dia hoe ahoana moa zany raha maleo tena amin'izay G5 satria tapitra le ty album ty zany misy 13 titre ao anatin'ny album audio izy ty izay navoaka ny G5 vao tsy ela satria sady namarana ny contrat tao amin'ny Viva moa zany no namoakan'izy ty dia efa miparitaka eny moa le izy fa afaka manantona anay ho an'izay mbola tsy nahazo dia ny hira voiziny ao anatin'ny le album hira misokatra be mihitsy zany tsy hoe ho ana olona anankiray na hoe ohatrohatr'izany fa misokatra zany hoe ahitana hira mihetsiketsika, ahitana hira milantolanto, ahitana hira eo antonontonony eo dia mety na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy na tanora na antitra mitao daholo zany hoe tsy mifidy zany olona rehetrarehetra zany afaka makafy ny hira ny G5 raha ohatra moa zany ka anao tia an'le gadona mihetsiketsika misy mety aminao raha tia an'le gadona milantolanto misy mety